Which one? This or that? Yeah. Okay, try. Hi guys. Welcome to our channel. This is Team Okay, today we are going to talk About Madagascar and Philippines. Yes, we are going to share with you guys for you to learn more about Madagascar and also Philippines. So, you are going to talk about My mom is going to talk about Philippines in Malagasy. yes. And I'm going to talk about Madagascar in English. Yes, we are going to tell you guys a little bit stories about Madagascar and a little bit stories about Philippines for my families and the Malagasy people who are watching us right now. So, And my mom's friends from Malagasy. yes, so let's get started. I'm excited! Okay guys, so Samantha will miss Samantha, the citizen of the world, will start with her little story talking about Madagascar. So you can start now. You ready? Yes, I Okay. like to move it, move it. What is that? I like to move it. Okay, let's tell the story now. This citizen of the world is a bit crazy. Okay, come on. Do you know, guys, that Madagascar is an island, also known as Republic of Madagascar. It is located in the Indian Ocean, approximately 400 kilometers of the coast of East Africa at 592,800 square kilometers. Yes. Madagascar is the world's second largest island country. Its capital is called Antananarivo, and people from Madagascar are called Malagasy. Yes. The official languages is Malagasy and French. Madagascar was colonized by French and got her independence on 26 June 1960. Currency in Madagascar is called Malagasy or MGA. The story says that Malagasy people are from African and Asian ancestor. Yes. So, are you done? Yes. Okay, so that's guys a little bit story about Madagascar for you to know more, like where is Madagascar located, what is about Madagascar, a little bit something like that. So now it's my time to I like to move it, move it. okay. So now it's my time, guys, to tell you a story about Philippines. So this time I'm going to speak Malagasy. Yes, so let's get started. Miarahaba daholy, androan saya de itatarakelya mumbani Madagasikara si Filipine. Deteu sana ko niteny tamteny anglisy mumbani Madagasikara. Hoan zareo aty Filipina mahafantatra bebe kokoa hoe aiza ny Madagasikara zany de olona ohatran'ino ny any Madagasikara de izahay zany misy azy ohatraohatran'izay de anjarako indray zany zao miteny manazava kely anareo hoe aiza ny Filipina zany de
pays ohatran'inona ny Filipiny. Dia ndahoary tantara kely fotsiny ilay izy fa tsy lava be fa sisy tanànantsika hita eo hoe ohatran'inona izany Filipiny izany, dia izahay izany misy azy, dia ohatran'izay. Okey, ndahoary. Voalohany indrindra aloha dia mialana tsiny fa somary mifangaro kely ilay fiteny ampiasaiko mety misy frantsay kely mitsofoka hanamorana an'ilay fanazavana fa tsika tsy makasarotra. Dia mety misy frantsay kely mitsofoka dia mety misy teny côtier ihany koa mitsofoka satria izaho malagasy côtier avany Madagasikara. Dia ilay fiteny mety misy mifangaro eo ihany dia tsy maninona afaka anaovanareo commentaire ao ambany eo rehefa misy tsy mazava dia valinay ny commentaire. Eny ary dia ndahoary. Dia Filipina zany île izy io, île ohatran'ny Madagasikara ihany koa fa île maromaro mitambatambatra. Dia ny fitambaran'ny île manome an'ny Filipina dia eo amin'ny 7641 île. Zay ny manome Filipina ray. Dia zay mahatonga an'ilay fiteny hoe les Philippines satria ilay île mitambatambatra be da be manome an'ilay Filipina. Dia ilay Filipina pays antsimo antsinanana ny faritra Azia no misy azy. Pays aziatika zany izy io. Dia avy atsimo antsinanana ny faritra Azia misy azy dia fiteny nasionalan'ny Filipina dia Filipino fa miteny anglisy ihany koa zareo ohatra antsika hoe malagasy dia français. Ny Filipina taloha dia zanatany zareo espagnol aloha voalohany. Dia après rehefa lasa ny espagnol dia nitondray ny amerikana dia voazanaka ny amerikana zareo. Dia après zay vao nahazo fahaleovantena. Aty Filipina zany ny langue ampiasain'ny olona dia mifangaro be. Misy ny Filipien dia ilay Filipien io sady misy ny espagnol miditra ao dia misy ihany koa ny anglisy. Dia ohatran'izay zany ny langage filipien. Capitalen'ny Filipina dia Manille amin'ny français fa Manila hoy zareo aty sy ny anglisy ihany koa miteny hoe Manila. Ny vola filipiana dia peso ny ampiasainy zareo. Mitovy amin'ny mexikana ihany koa mampiasa peso raha tsy diso za fa mampiavaka azy zany dia hoe peso philippin, peso Philippine. Zay no mampiavaka azy dia PHP zany hoe peso dia manaraka azy PHP. Zay no somary mampiavaka azy kely zany. Dia ohatrany hoe ny vola peso anankiray dia mitovy lanja amin'ny vola malagasy ariary 70 ariary. Ohatran'izay ilay izy fa miovaova isan'andro ny taux d'échange. Fa à peu près zany juste tanànatsika hide hoe ohatran'inona ny fari-piainana sy le vidin'le valeran'le vola zany ho antsika te hafantatra. Ny olona avy aty Filipina dia antsoina hoe Filipino. Zay ny fiantsoana azy. Ohatrany antsika hoe Madagasikara dia malagasy. Dia Filipien dia Filipino. Zay avy amin'izareo zany fa tsika zany miteny hoe Philippin. Filipin hoy sy zareo frantsay fa aty amin'izareo sy ny anglisy zany dia hoe Filipino ny fiantsonan'ny olona avy aty Filipina. 90 isanjatony amin'ny olona aty Filipina dia kristianina daholy. Adino kely nanamarika an'izay satria matetika ny olona miteny hoe pays aziatika mantsy dia hoe Bouddha, tsy fantatro religion hafa ohatrany hoe Hindu na Bouddha na ohatran'izay. Fa aty Filipina zany dia isany mampiavaka an'zareo aty amin'ny faritra aziatika zany izay hoe mahakristianina an'zareo zay. Nentinony satria zareo voazanaka ny espagnol taloha dia ilay zareo espagnol no nampiditra an'ilay finoana zany. Nampiditra an'ilay finoana tamin'zareo dia iny lasa voatr'andro. Dia zay tantara kely juste manome idée ho antsika sy fampizarana kely aminay zany hoe ohatran'inona zany Filipina zany ny olona ny ohatran'izay. Zay no momba an'zareo. Ngamba nahafinaritra anareo ity vidéo ity. Dia raha ohatra mahafinaritra anareo dia aza adino ny mipartager an'ilay izy dia manao like
s'abonner, mi abonner, cliquez au bouton abonner ou quelque. Marar su daholy. Before we go, we're gonna play a little game. Like what is it? You're gonna... She's the one who check, okay? Ding! Which one? This or that? Yeah! That's right. Nothing. Okay, we lose. Okay, guys. Thank you and stay safe always. Bye. And till next time. Belum madawolyo. Asatin ni manolay kasin niya bone. Bye-bye! Bye-bye! Hope you enjoy seeing my brother. Bye. Bye.